MBS ampiantso ireo orinasa telo hiady hevitra eny amin'ny fitsarana ahafahana mamerina ny fahitalavitra. Zava-mitranga eto amin'ny firenena miala tsy ho tompona andraikitra trany ny mpitondra. Fitakiany zo ataon'ny sendika sy ny vahoaka malagasy tandro ny filaminana sy basy no vahaolana omeny fanjakana. Alarobia fafolo ny volana Febroary ny taona 2024 mankasitraka anao atranty manaraka ny fahitalavitry ny MBS manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ampanazana sy ampitiavana anaraka izao fotoana ny fampahalalam-bavao izao. Etsika anomboana ny vaovao ary dia ny vaovao makasika indrindra ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety dia nangataka ordonnance teny amin'ny fitsarana ny mpisolo vava avy amin'ny MBS ho an'ny androanty mampiantso ireo orinasa telo anokatra ady hevitra amin'ny fitsarana ahafahana mamerina ny fahitalavitra ao amin'ny Star Times, ny Parabole Madagasikara sy ny Canal Plus. Fanady Adinary eo amin'ny sary sy rendran-tsary ny tahiry ny aina. Ny zoma 5 Febroary ariva tapaka avokoa ny fahitalavitra MBS tamin'ny Star Times, ny Parabole Madagasikara sy ny Canal Plus. Na ny orinasa aza tsy nahafantatra akory ny antony fanapahana no sady tsy nisy fampandrenesana na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ireo orinasa telo ireo. Fanady adina no nahafantarana sy nahitana ity taratasy ity. Mandidy ny fanapahana vonjimaka ny fahitalavitra ao anatin'ireo orinasa telo ireo. Mirakitra ihany koa ny antony nanapahana ny fahitalavitra izay efa didim-pitsarana tsy azon'ny valozana. Voalazato fa ny fandarana vokarin'ny MBS dia manontoina ny fiainam-pirenena na compromettre l'ordre et la sécurité publique. Izay voalaza ao anatin'ny andininy fahafolo na lampandrenana. Ny andininy fahafolo izay milaza ihany koa ny fahafahana maneho hevitra sy mandray vaovao. Ny andininy fahafolo moa dia milaza mazava tsara fa io zany ilay zo fototra mba ahafahana mandray vaovao, mahazo vaovao sy ahafahana ihany koa zany mizara vaovao. Dia eo ihany koa ilay fahafahana natao hoe liberté d'expression. Fahafahana zany miteny, fahafahana maneho hevitra. Tsy nisy fampiantsona, tsy nisy fampandrenesana ny orinasa MBS atao anatiny ity didiny voaka ity. Dia tsy maintsy manao moa satria nataony zareo nangataka izy ilay atao hoe ordonnance au fin d'assigner bref délai. Andreo société anankitelo ireo ny État malagasy nazahoany an'ilay ordonnance zay. Dia nanao an'izany koa zay ny société MBS androany nangataka an'ilay ordonnance au fin d'autorisation d'assigner bref délai an'ireo société anankitelo ireo amin'ny amerenana ny fandefasana ny MBS ao anatin'ny Canal Plus, Star Times sy ny Parabole Madagasikara. Nisy androany fangatana ordonnance nataony mpisolo vavan'ny MBS teny amin'ny fitsarana. Ahafahana mamerina ny fahitalavitra amin'ireo orinasa ireo. Io didy ordonnance io zany dia tsy nisy mihitsy fampiantsona ny société MBS tamin'io zavatra io zany, tamin'ny fandehanan'io audience na référé bref délai io. Ary rehefa mivoaka le ordonnance dia tsy nampahafantarina ihany koa ny MBS ny fisiny izay ordonnance zay fa niarina tsikaritra ny rehetra hoe efa tapaka ny fandefasana ny boky MBS tamin'ireo société anankitelo voalaza teo ireo zay vao gaga ny rehetra finina ny antony. Dia rehefa nanontaniana moa zany ny tompony andraikitra dia hoe nisy alay ordonnance izay nangataka an'ilay ordonnance zany dia ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny DLC. Ny zoma 12 Febroary izao araka izany no andehany amin'ny fitsarana andraraha ampiatsona ireo orinasa telo ireo. Anaovana ny ady hevitra amin'ny famerenan'izy ireo indray na tsy ny fahitalavitra. Tsara ny manamarika fa fifanarahana manokana na contrat privé no ny fanaovany orinasa MBS sy ireo orinasa telo ireo. Izany hoe tsy misy tokony hidira ny fanjakana. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatramo dia toa nahagaga ny rehetra ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fanjakana mikasika ny fanapahana ny haino amanjery MBS anatin'ny chaîne parabolika ireny. Androany dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny sekretera général ny OJM teo aloha miary Rasilofo Arzaona mitatitra amintsika ny andindin'izay ato anatin'ity fanadihadiana ity ary Injava Andremahefa sy Mathieu Prince.
Mampametra-panontaniana ny rehetra hatramin'izao ny fomba nentin'ny fanjakana nanapahana ny fandaharana ao anatin'ny MBS tsy andeha amin'ny Canal 7 parabole ary ny Star Times intsony. Tsy misy anatin'ny lalàna mifehy serasera mihitsy mantsy izao fanapa-kevitra izao raha ny fanazavana nentin'ny tipikambana iray tao anatin'ny OGM teo aloha ity. Ireo zay manaraka n'ilay télévision na le radio amin'ny Canal 7 na ny parabole dia tsy afaka manaraka azy indrindra zany ny any amin'ny faritra. Dia ny andraisako an'izay hoe raha fanapahan-kevitra tena izy ilay izy dia ataoko hoe manao tsinitsinina zany ny olom-pirenena satria mametraka ny olom-pirenena ho zazakely. Zany hoe misy olom-pirenena eritreretina mahay mandanjalanja fa misy olom-pirenena eritreretina ireo mora abadona dia tsy afaka misafidy ny tsara sy ny ratsy. Dia eo amin'izay hoe égalité d'information, droit à l'information, eo ny mametra-panontaniana. Zao ny olom-pirenena rehetra ho hiatrany ny fanazavana ny mahazo vaovao tsy mitanila na aiza toerana misy azy. Ahina iteraka vokatra tsy goavana eo amin'ny sehatry ny serasera araka zany izao zava-misy izao. Na any amin'ny faritany hafa izy na any avaratra na any atsimo na andrefana na atsinanana dia tokony mahazo vaovao mitovy. Fa tsy hoe hafa ny zavatra eno eto Antananarivo dia hafa ny zavatra eno any Tamatavy, hafa ny zavatra eno any Juliary, tokony zavatra mitovy. Dia ny fandraisana fanapahan-kevitra ohatr'izao dia ataoko hoe miverina satria raha tena voamarina fa tsy mety ilay izy dia tokony ny zavatra niraisina zany hoe ianao manompa olona dia manginy ianao tsy mahazo miteny intsony, fa tsy hoe ianao manompa olona dia mitenena moramora. Dia amiko izay hoe ilay olom-pirenena nitsakitsahana dia misy fiantraikan'izay na amin'ny fanajana ny zon'olombelona ny tatitra mandeha amin'ny resaka ataontsika hoe fahazahoan'ny olom-pirenena vaovao amin'ny fanajana zon'olombelona dia ho ratsy ho an'ny Madagasikara ka ny fiantraikany mety zao dia zao fa atsoatsy. Fa sesilany ihany koa moa tatoato ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho an'ny androany ary dia ray aman-dreny ampanahy iray no nitondra ny fomba fijery ny teny 67 hektara teny. Nzava-Ndremahefa sy Mathieu Prince Atrany. Tsy misy afa-tsy ny fijerena ny marary ny vahoakeny fotony ihany ho ny pastora Roger André Amsat no entana ialana amin'izao krizy politika eto amin'ny firenena izao. Rariny sy hitsiny raha mijoro ny mpanohitra ho izy satria latsaka katerena tokoa ny firenena. Voasoratra anatin'ny lalam-panorenana rahateo ny fijoroan'ny antoko-mpanohitra. Tsy misy izay tsy mikilay manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsy mitsaha mitotongana ny sandam-bola malagasy, fitokoana ny jiro. Ny mahagaga nefa dia any amin'ny zavatra avatrany no mamaka ny mpitondra. Fanjakana zany dia milaza hoe miasa izy, tena hoe miasa zareo. Fa ny vahoaka dia sahala mahita hoe miasa izy fa tsy any amin'ilay lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Ny vahoaka mantsy zany sao dia hoe ahoana ny vary hohaniny, laniny ahoana ny asany, ahoana ny iainany akalalahany. Ny fanjakana nefa toa tsy manao an'izay raha ny fijerin'ny vahoaka azy. Za dia mipetraka amin'ny toerany mahavahoaka tsotra dia ny fanjakana tsy tena manao an'izay fa misy zavatra hafa mamaika ny fanjakana. Ohatra hoe manao stady, manao piscine olympique, manao zavatra tahaka zany zay hoy ny vahoaka hoe ilainy zany raha pitso fa tsy androany ny ilana an'izay. Dia mifanipaka zany le toetra raha ary zay le resahako hoe mahatonga ny olona frustré zany izy hoe diso fanantenana ny olona ao anatin'izy. Ankoatra izay dia ataon'ny fanjakana fitaovana politika serim-pamoretana hatrany ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana eto Madagasikara anenjehana ireo tsy mitovy hevitra aminy. Izany hoe ny mpitondra fanjakana indray ity nomezaka miantsiady amin'ny mpanohitra. Fanjakana dia manana didy andaminy. Fanjakana ho ihany mpitondra zany manana didy andaminy fa tsy hanao provocation indray. Taka ny voalaza sasany hoe zay aloha zao ny eo amin'ny fitondrana ary mbola zay tsy maintsy ho ora pitso. Takizany zao ny fampiasana ny mpitandro filaminana tsy mahaminatra mihitsy miteny an'izany. Mpitandro filaminana dia tena marina tokoa fa tena natao hitandro filaminana, natao andamina hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Fa ny mpitandro filaminana manjary ampiasaina amin'ny resaka politika dia ny mpitandro baiko sasany koa moa manao izay ataony ihany dia manjary lasa mifanalavitra amin'ny vahoaka le olona zay miverina fa tokony akaiky ny vahoaka. Dia io zany no mety hiteraka fipoahana io raha sanatrika tsy mitandrina zany fa tokony mpisampetraka tsara ny toerany. Takizany koa na ny karazana fahefana eto amin'ny firenena tokony hita tsara mihitsy hoe fisarahan'ny fahefana. Hoe misy ny antsoina hoe fahefana mpitsara, misy fahefana mpanao lalàna, misy fahefana mpanatanteraka. Dia
tokony hita tsara zay fisarahana zay fa ny tena olana zany dia salam-pitambatra eo zay ary raha miditsika amin'ireny karazana vaovao samy hafa reny dia manjary lasa misy tsy fahatokina lasa misy ino moa zany filazana azy hoe misy problème de confiance tsika amin'izao fotoana zao zany. Fampahafantarana kosa indray dia hikatona ny fitsarana ho an'ny andro ny rahampitso ho foana avokoa araka izany ny raharaham-pisarana rehetra ary sy verina hiasa ny anivon'ny fitsarana raha tsy ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana febroary izao. Mitondra ny fanazavana mahakasika izay ary ny greffier en chef Bakolo Daniel Rapanoelinjaka. Hikatona ny lapan'ny fitsarana anosy rahampitso faraka ambin'ny folo ny volana febroary araka amin'ny roapolo sy roa arivo. Ny anton'izany moa zany dia fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny fampanaovana ambony eto amin'ny fitsarana ambony Antananarivo Madame le procureur général de la cour d'appel d'Antananarivo sy ho fandraisana ny fianianany ny raharaha rehetra tokony andeha rahampitso zany dia hitantsika ny peta-drindrina manomboka ny zoma 12 febroary. Dia itoy sy zotra ara-dalàna verina amin'ny asa ny ara-dalàna daholo indray ny zoma 12 ny volana febroary raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Eo amin'ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena ary dia isan'ny firenena mbola ahitana ady eo amin'ny samy sivily Yemen amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo vokatra ateraka izay ady izay ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika izay nambin'ny Sovelo sitraka sy Toko Ramarola. Efa maherin'ny telo tapitrisa izao ireo mponina any Yemen noho ny findramonina manoloana ny krizy ara-tsosialy sy ny ady misy any an-toerana. Lasibatra voalohany amin'ireo tranga misy ireo ny zaza araka ny loharano vaovao. Miisa 420 tapitrisa ireo Yemenita amin'izao fotoana izao ary samy mila fanampiana avokoa tsy misy akanavaka raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpisehatra ara-tsosialy. Ny taona 2020 teo izao tafakatra 12 tapitrisa ireo zaza mila fanohanana ara-tsakafo. Teo ihany koa ireo nitondra takaitra vokatry ny ady tany an-toerana, ao ireo namoy indray aman-dreniny ka lasa tsy misy piaha ary tsy manan-kialofana. Raha tsy ahivina, efa nanomboka ny taona 2020 no nisy ny ady teo amin'ny samy sivily tany Yemen dia teo amin'ireo shiita Houthis sy ny gouvernemanta tantanan'ny Abdrabo Mansour Hadi. Voafidy mpitondra tany an-toerana ity farany tamin'ny taona 2020 nisy ny fifanarahana ny soniavina mikasika ny fampandrosoana sy ny fiahina manokana ary teo amin'ny lafin'ny politika ny taona 2020. Tsy tanteraky ny gouvernemanta nefa ny fifanarahana ka niverina indray ny ady. Vokatr' izany, zaza miisa 9 isan'andro no maty vokatry ny herisetra tany an-toerana. Ny toy hatrany ny ady ka izao ny atraika any amin'ny lafin'ny ara-tsakafo sy sosialim-bahoaka izao. Naneho ny heviny ireo mponina ny amin'ny tokony anarahan'ny fitondrana izay fifanarahana napetraka efa nisy sy ny fampanantenana natao tamin'ireo Yemenita ary koa mba hamahana ny olana misy eo amin'ny samy sivily. Fa vaovao anisan'ny niparitaka ary nivoaka an-gazety androany fa misy ny fitaovam-piadiana tratra nampidirina ny sokosoko hatramin'ny omaly. Isan'ny voaresaka mahakasika azy io ny filomarika Ravalomanana raha araka ny vaovao izay ninina naparitaka nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinaire mahakasika izay indrindra Germain Menjanahary sy Andra Rakotomalala. Sady lohateny lehibe noho izay nanaparitaka mafy tao amin'ny Ainao Manjery ary ny tambajotra serasera Facebook hatramin'ny omaly fa misy ny mercenaire sy fitaovana izay nafarany ny mpanohitra sy ny filomarika Ravalomanana tratra tao Ankify nosy Belleville. Fomba fiady efa mahazatra eto amin'ny firenena io rehefa misy ny raharaha mafana indrindra fa ara-politika. Tsy tompon'andraikitra amin'izay miseho ny fanjakana fa ny mpanohitra foana no lazaina fa ao ambadiky ny fanakorotanana sy ny zavatra ratsy rehetra. Ny aliny alatsinainy fa 9 ny volana febroary ity dia ity no fampiresahana an-telefônina ny fanaovan'ny mpanao gazety ny MBS sy ny tompon'andraikitra iray tao amin'ny porny nosy Belleville. Le olo soupçonne va arma le raha amin'ny fomba hoana azy avitatsika ny découverte raha io agnatin'ny sambo zao zany teny zao débarqué azy rojo amin'ny sambo conteneur io sambo voavy itanosy Bedia bateau mandeha conteneur porte conteneur za matoky arma rabizo d'après renseignement va mila ataoko recoupement zo amare fa azo afaka moaly
ifoye azy ary mampisakindreo mampijotsozo tamatavy azao de ajotsondreo aty telo 3 conteneur ny debaraka ao. Ny omaly talata nefa dia fantatra araky ny fampitam-baovao fa tonga tany an-toerana ny eo anivo ny fitondram-panjakana. Au conseiller président zay ya le ok douane receverant douane ny antsondreo meka tana azy androany camion ny firozy mandeha azy zay tompon'le camion karana Damanjary ya firozy Damanjary ya yala io izy ande déportendreo ambadika any jusqu'à jour io raha misaboaravoara asy la douane jiaby l'air sophisticative lady zay agnaran'ny sambo sophisticative lady agnaran'ny sambo ya Diego Suarez. Raha ny fampitam-baovao voaray hatrany dia mbola aonosy be Elville ireo conteneur ireo hatramin'ny tolakandro teo. Ny tsy fanomezam-baovao marina ho an'ny vahoaka malagasy tahaka izao ihany no mampiteraka savorovoro eto amin'ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe raha ny mpanohitra no nanafatra ireo manina no mpanolontsaina ny repoblika sy ny tompona ndraiky mpanjakana no tonga any an-toerana voalohany miaraka amin'ireo conteneur izay isany mampisavoritaka ny ao amin'ny pôrny nosy be io. Andrasana moa ny toy ny fanadiadiana ataon'ireo tompona ndraikitra mahakasika ity raharaha ity. Fa noezaina nosoketaina sy norahonana mafy tato ato izay ny mpanohitra izay sany laza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena na isy ny solombavam-bahoaka voafita Atsimondrana Androany nanome hafatra ho an'ny mpitondra fanjakana nambarany azy fa mila vahaolana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy. Mbola Germano Menjanasy Andrakoto Malalatrany. Voaporofo tanteraka amin'izao fotoana izao fa olona tsy niomana no tsy manana traikefa amina fitantanana firenena no mitondra any Madagasikara. Kriziny sosialy, kriziny politika, farany amin'ny manitra indrindra maneran-tany Madagasikara. Ny akaiky ny vilanin'ny mpitondra ihany sisa no mahita fa milamina ary voky ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fitokonana ny tazana eto amin'ny firenena noho ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra. Ireny rehetrareny dia toa tsy ahitany ny fanjakana vahaolana mandrakity androany satria matoa sesilany zany fitakiana sy fitokonana zany dia tsy misy mipakady maty to raisy ny fanjakana amahanany zany olana zany kanefa dia andraiky ny sy adidiny ny mama ny olana eny anivon'ny fiarahamonina sy ampilamina ny tany sy ny firenena. Ito zany fa olona tsy niomana ary olona tsy nanana vina no tonga eo amin'ny fitondrana ka mivaralila avokoa ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary amafisiny etona fa farany amin'ireo firenena rehetra i Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'izay sehatra ny toekareny zay zany hoe efa tena mahantra dia mahantra ny vahoaka malagasy ka tokony hatonga saina mpitondra ny zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary mba tsy hanao vahaolana tandrametaka fa mba vahaolana maharitra iadanan'ilay vahoaka malagasy ry zay no andraikitra voalohany napetraka ho an'ny filoham-pirenena dia ny ampilamina sy ampandroso ary ampirindra ny fiarahamonina ampandroso ny firenena. Fomba fiady ara-politika apetraka ny fitondrana eto amintsika ny fanoliana sy ny fanasoketanany mpanohitra amin'ny tsy fandrosoany izao firenena izao na ny samy solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitondrana aza dia amin'ny tsy mahafantatra ny tena andraikitra izany atao hoe solombavam-bahoaka izany. Ny andraikitra solombavam-bahoaka moa dia voafaritry ny lalam-panorenana. Voalohany dia manao lalàna ny antenimera zany na ny solombavam-bahoaka, ao ihany koa ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta ary mitondra ihany koa ny feon'ny vahoaka ny fotony amin'ireo mpanatanteraka ireo mba hamaly an'izay filan'ny vahoakany amin'ireny faritra tsirairay avy ireny ny politika akapoben'ny fanjakana amin'ny asa fampandrosoana. Ny diky zany fa tsy anatanteraka fotodrafitrasa akory ny andraikitry ny solombavam-bahoaka fa efa voafaritry ny lalàna ary mijery kosa ny fiara-miasa amin'ireo tompony andraikitra mpanatanteraka mba hahafahana miroso amin'izany asa fampandrosoana zany. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana fa manana zo ho an'ny filolefitra ao anatin'ny antenimiera ny lehiben'ny mpanohitra.
tsy mipetraka izany hatramin'izao ny sa tamin'ny fenim-panohitra aza moa odiana fanana tanteraka kanefa dia ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ihany no namoaka io lalam-pandroenan'io tamin'ny 1 ny volana desambra 2024 midika izany fa mpitondra tsy mitazona teny nomeny amin'ny vahoaka ihany koa ny mpitondra ankehitriny. Dia izay ary no namarana ny fotoana ny vaovao teto amin'ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao tany atokantrano tany ary ny anaraka izany hatramin'ny faran'ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.